Mandalo fiofanana manokana amin'izao fotoan'izao ny mpiasa folo avy amin'ny sampana mpamonjivony eto Antananarivo sy ny corps de protection civile momba ny fifehezana ny fitaterana an-tarby sy ny fombafomba fanavotana eny amin'ny ahavo. Tafiditra ao anatin'ny fanajana ny fenitra 7 ao amin'ny fanondrenana ny fitaterana an-tarby ity fiofanana ity, hoy ny avy eo anivon'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana, ka ny iray amin'ireo dia mitaky fametrahana fitaovana manokana iantoana ny fiarovana ny mpandeha. Tanjon'ity fiofanana ity ny hanamafisana ny fahaiza-manao eo an-toerana mba iantoana ny filaminan'ny mpampiasa na dia tombarana ho latsaky ny ray isan-jato aza ny mety hisiany loza. Tafapetraka ao Belitsirbiana ny tribonaly vaovao sy ny fonja vaovao, nisy ny fitokanana ireo fodrafitra sy ireo androany nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany an-toerana. Afa-pahasairanana tanteraka ireo mponina ao amin'ity distrika ity satria tsy mila makany Morondava intsony raha hanao taratasy ara-pitsarana. Mazaka voafonja 700 eo ny fodrafitrasa, natao ho tobo fanarenana sy fitaizana ary mariky ny fandalana ny zon'olombelona izany, hoy ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin. Misaraka ny lasin'ny vavy na amin'ny faritra natokana ho an'ny lehibe na ho an'ny tsy ampy-taona. Mila mailo amin'ny fisian'ny orambe ireo mponina amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara amin'ity faran'ny herinandro ity. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo noho ny orambe ny distrika Nantala sy ny faritra Nalajorofo ary Ambatsoa. Vinavinaina hatratra 40 hatramin'ny 50 milimetatra ao anatin'ny 420 ora androtsakorana any amin'ireo faritra ireo amin'ity sabotsy sy alahady ity. Mety hiteraka faneligelenana eo amin'ny fiainan'ny mponina izany. Ankoatrizay, ahina ihany koa ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany, hoy ny fampilazana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrianomby. Resin'ny Madagasikara tamin'ny saharoa ohatra i Centrafrika tamin'ny lalao nitanterahina Malta ny Casablanca, Maroc. Lalao tafiditra amin'ny andro fahafito amin'ny fifanitsanana afrikanina ho an'ny fedina ny amboareran-tany amin'ny baolina kitra 4-4. Ny baolina voalohany man'ny Madagasikara dia maty ny Warren Kadi tamin'ny fotoana fanampany amin'ny fizaram-potoana voalohany, totra izay nomeny Ela Darira herinyaina. Tsy nijanona teo fa naneho ny fahaiza-manao ny ity mpilalao ao Valenciennes ity, ka nanome totra ho an'ny Arnaud Randrianantenaina izay namono ny baolina faharoa tamin'ny minitra 7-20. I Ghana no mitazona ny laharana voalohany. Ny alatsinainy izao no ifandona amin'ny Tchad i Madagasikara ao anatin'ny andro fahavalo. Lany avokoa ny alon'ny fotoana ny tapakila ho an'ny fampisehoana taon'ny tarika zay any Zoma ka namoaka daty fanampiny mpikarakara hanomezana fahafapo ireo mpakafy ny tarika. Isy arak'izany ny seho ho tanterahina ny alahady izao, hoy Malala Zafindrakoto, ho fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Malala, mpihira ao anatin'ny tarika. Anomboka amin'ny 7 ora sasany alina ny seho anio Zoma 5 septambra ary amin'ny 4 ora tolakandro ny alahady 7 septambra.